Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny famitinana ny lesona isika, ny lesona izay nianarantsika nandritra ny herinandro. Dia fifaliana ho anay hatrany ihany koa no miaraka aminao indray entina mitinana n'ity lesona voalohany mandritra ny taona ity. Alohan'ny hidirantsika amin'izany anefa dia hivavaka isika. Andriamanitra tsara sy ny tanitro, mbola velom-pisaorana anao izahay. Noho ny amin'ny teninao izay omenao anay manjakariva, misaotra ny amin'ny fitiavanao, misaotra ihany koa ny amin'ny fahamarinanao, satria raha tsy misy ianao izay dia tapidalaka le tokoa. Meteza ianao hiaraka aminay eto Tompo, hanazava izany indray araka ny sitraponao. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika moa dia manao hoe ny fomba famakiana ny salamo. Ny tsy anjery dia amin'ny Lioka 4:4, andininy 4:7 ka hatramin'ny 5:7 manao toy izao. Dia hoy izy taminy, izao ny teniko izay nolazaiko taminareo fony mbola atao aminareo aho, fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratana teo amin'ny lalàn'i Mosesy sy ny mpaminany ary ny salamo. Dia nanokatra ny sain'izy ireo izy hahalala ny soratra masina. Amen. Ahoana no famakiana ny salamo? Ny bokin'ny salamo dia tokony ho vakiana amin'ny fitadidiana, fa tena boky miavaka izy io amin'ny lafiny maro. Tsy mitovy amin'ireo boky hafa amin'ny Baiboly fa mpanoratra samihafa no nanoratra azy tamin'ny fotoana sy toe-javatra samihafa ihany koa, nanomboka tamin'ny Mosesy ka hatramin'ny fiverenana avy tany amin'ny Tsesitany tany Babilôna. Izy io dia mirakitra lohahevitra sy fomba isan-karazany, tahaka ny hoe fiderana, fitarainana, fitomaniana, tantara sy ny sisa. Ambonin'ny zavadrehetra dia tokony ho tadidintsika fa boky ara-tsinjomandry izy io, izany hoe iresahan'ny fanahy masina amintsika mivantana. Nandritra n'iny herinandro iny isika dia nahita fa ao anatin'izany dia misy boky fihirana, namakivaky ihany koa isika ireo mpanoratra sy ny traikefa, ny lohahevitra sy ny fomba ihany koa mahaboky ny vavaka azy, ary ny mpandray anjara fototra ho aminy dia Andriamanitra mihitsy ihany koa. Mahakasika an'ilay hoe boky fiderana dia milaza izany amin'ny tantara voalohany 1:20 manao hoe tamin'izany andro izany no nanoloran'i Davida voalohany an'izao salamo izao izy teo an-tanànan'i Asafa sy ny rahalahiny mba hisaorana an Jehova. Ny anaran'ilay boky dia avy amin'ny teny grika hoe psalmoi, na hoe hira iraina miaraka amin'ny mozika, izay lohatenin'ilay boky ao amin'ny septanta izany. Dia filiana na hoe fiderana no anarany amin'ny teny hebreo. Nampiasaina ho hira fiderana ny salamo nandritra ny fotoam-pivavahana tao amin'ny tenimpolo sy tao amin'ny sinagoga. Ny zava-maneno, ny feon-kira ary ny mpitarika ny amboaram-peo no resahana ao amin'ny teny fampidiran'ny salamo maromaro. Ny sasany amin'izy ireo dia nampiasaina ihany koa tamin'ny fotoana manokana, ohatra hoe eny anivon'ny fotoam-pivavahana mandeha ao anatin'ny sabata izany. Sasany nandritra ny fivahinianana masina tamin'ny fety fanao isan-taona sy ny tsinam-bolana. Sasany ihany koa dia natao amin'ny fanompoam-pivavahana maraina izay atao amin'ny sinagoga. Izany hoe ny fiangonana kristianina koa dia nandray ny bokin'ny salamo fihirana ihany koa nandritra ny fanompoam-pivavahana. Misy ihany koa nefa ireo mpanoratra anazy io manao ahoana izy ireo sy ny traikefa ny nananany. Hitantsika ohatra voasoratra amin'ny salamo 7 manao hoe salamo nataon'i Davida fony izy nandositra ny Absaloma zanany. Ny ankamaroan'ny salamo manko dia nosoratan'i Davida. Na dia izany raha dia nisy ihany koa mpanoratra hafa tao anatiny. Maro izy ireo, ohatra hoe Iasafa sy ny zanany, ny zanakalahiny Kora, Emana Izraita, Etana Izraita ihany koa, ao i Solomona koa izay nanoratra, i Mosesy ihany koa dia nanoratra azy ihany koa. Betsaka izany izay ireo mpanoratra ireo, ary ny traikefa nananany dia tsy samihafa amin'ny zavatra iainantsika ihany koa, fa ny fitarainana izay efa ho 300 taona efa ela tany, efa ho 3 taona aza dia tahaka izany ihany koa ny alahelo sy ny fitarainantsika, ary miantefa amintsika manjakariva izany. Hitantsika ato anatin'izany ny fahasarotana, ny fisalasalana sy ny fijaliana izay
norenresahan'ny mpanoratra ny traikefa ny famelan-keloka izay avy amin'Andriamanitra. Ao ihany koa ny fifaliana, ny fanoloran-tena sy ny fankasitrahan'Andriamanitra noho ny fahatokena sy ny fitiavana azy, ny fanantenanan'Andriamanitra, ny fahatokena, ny fampanantenan'Andriamanitra, ny fijoroana vavolombelona momba ny fanavotana, ao ihany koa ilay fitomaniana mahakasika ny famonjena. Ao anatin'ny boky ny Salamo koa dia hitantsika fa misy lohateny sy fomba samihafa atao. Ohatra ny Salamo 170 dia manao hoe ny lanitra mitory ny voninahitra ao ary ny habakabaka mampiseho ny asan'ny tanany. Ny Salamo dia mirakitra lohahevitra isan-karazany izay mahafoaka ny traikefan'ny olombelona manontolo sy ny fifandraisany amin'Andriamanitra. Hitantsika atao fa misy ny hira fideranan'Andriamanitra ho mpamorona sy mpitsara. Misy koa ny salamo fisaorana noho ny fitahiana be dehibe avy amin'Andriamanitra. Misy ny fitomaniana mitalao amin'Andriamanitra mba hanafaka antsika amin'ny olana. Misy ireo salamo fahendrena izay misy torolalana azo ampiarina eo amin'ny fiainana. Misy ihany koa ireo salamo nataon'ny mpanjaka izay manondra ny Kristy ho mpanjaka marina. Misy koa ny salamo ara-tantara izay mamerina ny tantaran'i Israely taloha sy ny tsy fivadihany tamin'izany. Izany hoe miendrika tononkalo izy ireo dia ny tononkalo hebreo dia tsy mitovy amin'ny tononkalo tandrefana takory fa ny sasany amin'ny ireo fomba fanaon'ireo dia manambatra teny. Ao ny andian-teny na eritreritra mirindra izany na mamerina na mifanohitra hevitra anankiray. Ao ihany koa ny mampiasa fiteny anohatra. Ao ihany koa ny maneho ny manontolo amin'ny alalan'ny ampahany izay mifanohatra. Ao koa ny mampiasa teny mitovitovy feo izy ireo mba hanasongadinana hafatra ao mihitsy. Ohatra hoe fandriamanitry ny olona rehetra hozy izy dia samy fa Jehova no nanao ny lanitra. Jehova andriamanitry ny famonjena ahy, andro manalina no hitarainako eo anatrehanao. Hitantsika amin'izany fa tena sarobidy tokoa ny voarakitra sy ny voasoratra ao. Hitantsika ihany koa fa boky ny vavaka izy io, izay rehefa milaza izy hoe enoe ny fivavako Jehova, mandrenesa ny fifonako valio aho amin'ny fahamarinanao sy amin'ny fahamarinanao. Miresaka manokana an'Andriamanitra toy izao ihany koa ny mpanao salamo. Ao amin'ny salamo dia Andriamanitra sy ny olombelona dia mifandray mivantana amin'ny alalan'ny vavaka sy fijerana. Ny olona ny eo ambanin'ny fitaoman'ny fanahy masina dia maneho ny fanantenany, maneho ny tahotra ihany koa ny fahatezerany, ny alahelony, mety ho fanaintainana izay iainany ihany koa. Ahitana fihetseham-po ao anatin'izany. Ary isika rehetra dia afaka mamantatra amin'ny fotoana iray na amin'ny hafa miaraka amin'ny votoatin'ny salamo. Hitantsika ao anatin'ireo vavaka ireo ny asa mivantana ataon'ny fanahy masin'Andriamanitra izay miasa mivantana eo amin'ny mpanompony. Kanefa eo ihany koa ireo tora-po izay manesika an'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo mba tsy hiala amin'Andriamanitra. Farany dia hitantsika ihany koa mahakasika ny fifandraisan'ny olona sy ny fifandraisan'Andriamanitra eo aminy. Raha ny salamo 20 ny jerena dia manao hoe Jehova manome fandresena ny voahosony, mamaly azy ao amin'ny fitoerany masina any an-danitra izy amin'ny herin'ny fandresen'ny tanany ankavanana. Toy ny eo amin'ny fiainan'ny mpanao salamo dia tsy maintsy mitana toerana ivo ny fiainantsika Andriamanitra. Ary fantatsika fa afaka miantehitra aminy amin'ny zavatra rehetra isika dia noho izany aoka ho ao ataitsika mandrakariva izy. Aoka koa isika hidera azy mandrakariva, aoka ho izy no fiarovana sy herintsika, aoka ao anatin'ny fifaliana mandrakariva isika. Na dia mitaraina aminy isika, mitady ny fankasitrahany, mamboraka ny fotsika eo anatrehany dia fantany isika, arovany isika amin'ny ratsy. Noho ny salamo dia fantatsika fa miaino antsika Andriamanitra na dia tsy mahita azy isika ary mamaly mivavaka ataontsika amin'ny fotoana izay mety kokoa. Inoko fa mitondra fahalalana sy hery ho anao ny fianarana ny boky salamo iny dia ny riko dia hamaky an'izany tsy tapaka isika tsirairay avy. Ety am-pamaranana dia ety ratsoratra Madamo Haity teny amaranantsika azy manao hoe ny salamon'i Davida dia mandalo amin'ny traikefa rehetra, manomboka amin'ny alalan'ny fahatsapana homeloka
sy ny fanamelohana tena ka hatramin'ny finoana ambony indrindra sy ny fifandraisana ambony indrindra amin'Andriamanitra. Ny tantaram-piainana dia manambara fa ny ota dia tsy mitondra afa-tsy henatra sy loza, fa ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famindram-pony dia tonga hatrany amin'ny lalina indrindra, ary ny finoana no anandatra ny fanahy bebaka mba hizaran'ny fananganana anaka amin'ireo zanak'Andriamanitra. Amin'ireo fanomezan-toko rehetra voarakitra ao amin'ny teniny dia iray amin'ireo fijorona vavolombelona matanjaka indrindra momba ny fahatokiana sy ny fahamarinana ary ny famindram-pon'Andriamanitra ao amin'ny fanekem-pihavanana izany. Mba ho tanteraka aminao izany hitombo fahalalana amin'ny tompo ary hitombo fankahirezana ny isika. Vavaka isika. Rainay malala tsara indrindra mbola misaotra anao ny amin'izany lesona nomenao anay nandritra ny herinandro iny. Misaotra tompo fa tsy manalavitra anay tokoa ianao. Mihaino ny fitaraina anay ary ninonina fahalalana mety hanananay dia voafetra izany. Tiana ihany koa nefa mba hanana fanandramana vaovao miaraka aminao isan'andro izahay, ka voatosiko hery vaovao, fahasahiana, finoana vaovao ary mba hitombo fahalalana aminao mandrakariva indrindra amin'ity taona vaovao ity, ka ny tolefy tsy hitolefy kanefa hitraka mandrakariva ary hijery ianao ilay tompon'ny famonjenay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.